antsika rehetra izay manaraka anay amin'izao fotoana izao. Ny antony isehoana eto dia hitondra famelabelarana fohifohy mikasika ny valia. Dia tsara angamba aloha raha fantatrareo hoe iza moa Zerla. Izy dia idoda ny anarany pikaroka momba ny mozika malagasy ary informaticien. Dia izao indray safidy izaho mpanamboatra valia sady mpitendry mpamorokira ihany koa. Anomboantsika azy dia tsara ny manamarika fa ny valia dia mbola manana anjara toerany ka hatramin'izao eo amin'ny tontolon'ny mozika malagasy. Ary ny valia tsy mifidy olona no mitendry azy fa na ny tanora na ny ankizy na ny lehibe dia mbola afaka mitendry sy mankafy ny valia. Dia izy io koa tsy mifidy instrument miaraka aminy, na gitara na piano na sodina, ary izay indrindra ny tena mampivelatra ny valia amin'izao fotoana izao. Dia manarakarak'izay aleo azavain'ny Doda angamba ny tantara ny valia. Raha ny tantara ny valia aloha zany no jerentsika fohifohy dia miainga tany Indonésie zany nisian'ny valia voalohany. Ary ireo Indonesiana ireo mpiavy Indonesiana tonga teto Madagasikara no nitondra anazy teto voalohany zany. Izany hoe mifandray tamin'ny fisian'ny mponina voalohany teto Madagasikara mihitsy ny fahatongavan'ny valia. Izany hoe sy eo tany amin'ny 2 taona lasa tany zany no nefa nisy ny valia vao nisy mponina teto Madagasikara dia efa tonga teto ny valia. Dia tao aorian'izay niovaova endrika amin'ny valia zany ny alohan'ny nahatongavany amin'izao endrika hitantsika anazy amin'izao fotoana izao. Fa raha ny tantarany tany am-piandohana dia tsisy corde afa-tsy anaky efatra izy zany dia nitombo anaky 5. Ary mbola hitantsika hatramin'izao zany ireo valia endrika valia nahitantsika anazy tany amin'ny 5 taona lasa tany. Satria vao tamin'ny farany tamin'ny voalondohan'ny taona teo no nahitana ny razambe amin'ny valia tranahy indrindra zany izay hita tany amin'ny faritry Cambodge iny zany izay mifanakaiky amin'ny Vietnam sy Chine. Izany hoe ireo kolotsaina anao Santaranana zany dia niainga vao a Chine any zany hoe niainga teo a Taiwan izay vao nilatsaka taty Indonésie dia nidina tsikelikely tao Philippines ary tonga taty Madagasikara. Mazava ho azy zany fa tsika dia ao anatin'ny firenena Nord-Santarana na Austronesiana hozy izy ny mpikaroka Europeana na hoe Malayo-Polynesiana. Fa ny hazavaintsika dia ny valia vita amin'ny bambo na ny volotara moa izy tsika. Dia tany am-piandohana ny valia araka ny voalazan'ny Doda teo dia corde efatra.
fa rehefa nandeha ny fivoarany valia ny fiparitahany eraky Madagasikara dia nenivoatra tamin'izany fotoana zany izy zao mbola avy amin'ity hodina valia ity ihany nangalana ny corde na ny jio izy tsika fa rehefa tonga ny corde métal taty aoriana dia novaina corde métal araka izay hitantsika zao ny valia dia tamin'izany koa izy tohany mbola bamboa ihany dia arakaraky ny akora teo am-pialatanany malagasy zany nanaovany ny valia satria misy zao valia vita amin'ny hazo, vita amin'ny palissandre, misy vita amin'ny kesika dia ny tohany koa ohatrak'izay ty zao misy valia vita amin'ny bamboa ny tohany dia misy koa vita amin'ny voatavo fa araky ny hitantsika eto zao dia efa manara-penitra ny valia efa tohany hazo ny tohany dia ohatrak'izay ny fivoarany valia dia amin'izao fotoana zao koa efa misy koa ny valia misy mekanika zany hoe efa réglable zany dia izay indray mahasamy hafa anazy mora réglena kokoa ny valia misy mekanika sy ny tsisy mekanika ohatr'izao ty zao ny valia tsotra dia mahasamy hafa anazy koa ty valia ty raha ohatra sanatria tapaka ny corde dia tsy maintsy manala amin'ity hoditra maintimainty ity indray dia mamantsika corde vaovao indray nefa izay zavatra izay koa misy fetrany raha hoe tapaka foana le corde dia tsy mety fatsihana aty amin'ny lohany aty fa ato amin'ile tonony ato any no azo amatsihana anazy satria io mafy dia izay any différence an'le valia tsotra sy le misy mekanika le misy mekanika maka corde fotsiny dia manolo ohatran'ny gitara hatramin'izay zany ny fahafantarantsika amin'ny valia dia hoe tendrena anaovana hira sy kalokalo fa mbola betsaka ny tombontsoa azo avy aminy zany ankoatran'le hoe mitendritendry sy mihaino satria misy fiantraikany betsaka amin'ny vatantsika olombelona zany ny feoana valia mivoaka ao anatin'le bamboa iny zany hoe raha jerentsika kely amin'ny lafin'ny musicotherapie zany dia mitondra énergie zany isaky ny feo avoakan'ny feoam-balia ny tadiny tsirairay dia mitondra énergie zany izay misy fiantraikany amin'ny saina, amin'ny fihetseham-po ary amin'ny lafin'ny ara-panahy ihany koa. Izay amin'ny ankapobeny mikasika ny valia fa izay dia mikarakara hetsika sy andalianantsika kokoa mikasika izay resaka valia izay amin'ny 30 oktobra etsy amin'ny LCC Antsahabe dia ho velabelarintsika ao ny tontolo valia, ny tantaran'ny valia, ao ihany koa ny fanamboarana azy, ny resaka musicotherapie ary indrindra ireo vokatsoa entin'ny fitendrena valia sy voalaza rehetra teo.